mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio aty fa liana ao nahitrany koa mizara ny ten'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Lohanderantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka. Ry Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny tompo-taona sy ny teninao izay horaisina ihany io, misaotra anao ihany koa izay tsy mamelanay ho andavaka fa mampiseho ny fahazavana mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao. Irina ihany koa mba hitondranay hiala fahotana sy ankala ny ratsy rehetra ny teninao. Miasa amin'ny isa-tokantrano izay manaraka izao fandarana izao ka hitondra fanavaozana ho anay ny teninao. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe ny maizy ny bibidia fizarana voalohany. Ny faminaniana momba ny mariky ny bibidia dia miresaka momba ny tsy fandeferana ara-pivavahana, ny fanaovana ankivy ihany koa ny toe-karena, ny fanenjehana ary farany ny didy momba ny fahafatesana. Mahagaga fa afatra fampahirezana ihany koa izy io, na dia amin'ny fotoan-tsarotra indrindra aza Andriamanitra dia anohana ny olona izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoanan'i Jesosy. Ary ao anatin'ireo didy ireo dia mazava ho azy fa misy ny sabata faha-efatra ny andro faha-fito. Ny mariky ny faminanian'ny bibidia amin'ny Apokalipsy 7:10 dia milaza amintsika ny amin'ny fihetanam-po ratsy indrindra sy ny fitahetanana tafahoatra ny amin'ny adin'ny Satana amin'Andriamanitra. Ny fitaka ny paikady voalohany amin'ity fampielezan-kevitra ity. Apokalipsy 7:10 dia miresaka momba ny fotoana ho avy izay ampiasan'ny devoly amin'ny alalan'ny hery ara-politika sy ara-pivavahana eto an-tany, antsoina hoe bibidia, ary ampiasa ny hery izy. Mazava ho azy fa tsy zava-baovao ny fanenjehana ara-pivavahana, fa nisy izany hatramin'ny namonoana ny Kaina sy Abela satria nivavaka tamin'ny fomba nandidian'Andriamanitra azy izy ireo. Laza Jesosy fa hisy fahenjehana anjon'ny mpino hatramin'ny taonjato voalohany ka hatramin'ny fiafarany taonjato. Hoy ny Jaona 4:9 manao hoe ary avy ny andro ka ataon'izay rehetra namona anareo fa mivavaka amin'Andriamanitra Jesosy. Efa amin'ny faminanian'ny mariky ny bibidia dia mahakasika ny roy farany amin'ireo rojo masina indrindra sahala amin'ireo fanenjehana tamin'ny lasa dia natao hanerena ny rehetra anaraka ny finoana sy ny fomba fanompom-pivavahana izay ankatoavin'ny olombelona izy io. Baiboly dia mamaritra ny fitenenan'ny ratsy an'Andriamanitra amin'ny Jaona 10:7 sy ny Luka 5:5 amin'ny ohatra anankiroa. Voalohany, lehilahy iray izay milaza ny tenan'o Andriamanitra no manambara ny tenan'o Andriamanitra ihany koa. Ary faharoa, olona anankiray izay milaza ho manana fahefana hamela heloka tsy ara-drary ireo fiampangana ireo tamin'i Jesosy satria Andriamanitra tokoa Kristy ka noho izany dia mananjo hamela heloka. Nanana fampianarana roa miavaka tsara ny Papa Romanina izay antsoin'ny Baiboly hoe fitenenandratsy. Milaza izy io fa manana fahefana hamela heloka ny mpisorony ary ihany koa manana ny zon'Andriamanitra eo amin'ny tany, eto an-tany hoy izy ny Papa. Izany rehetra izany dia hitantsika fa tanteraka tokoa ara-tantara. Ny fahafahantsika mahafantatra an'izany ihany koa dia irina indrindra mba hampitombo ny finoantsika fa marina sy mahitsy tokoa ny ten'Andriamanitra ary tsy misy fitaka ao aminy. Dia mahazaho hery aza aoka ny hitoky mandrakariva amin'ny ten'Andriamanitra isika. Amen. Vavaka isika. Raha tsara andrezan'ny danitro mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny teninao izay niraisinay anio dia mankataka aminao izahay mba hosokafanao tokoa ny masom-panahinay ka ny fahafantaranay an'izany rehetra izany hanosika anay hivonona ny amin'ny fiavianao tsy ho ela eny amin'ny rahon-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro.